tafiditra ao anatin'ny fijerevana sy ny fanomanana ny fisokafany sistany sy ny zotra izay tokony ianosoroan'ny Air Madagascar izay no fivoriana teto androany dia rapitsy moa anatin'ny filan-kevitry ny ministra dia mbola hisy ihany koa ny fanorisana miaraka amin'ny ministra tompony andraikitra indray ny amin'ny ara-pahasalamana hoe roviny ary ny fotoana ahafahan'ny sistany misokatra na ara-teknika io na ara-pahasalamana. Ka zany fanokafana ny sistany zany dia misy zavatra anankiroa tsy maintsy hojerevana akaiky ao anatin'izany. Ny voalohany dia eo ny ara-pahasalamana fa androany kosa dia eo anivony fitaterana anabakabaka zany hoe mahakasika manokana ny Air Madagascar. Zay no antony dinihana eto androany jerevana ny toe-pahasalamana ny Air Madagascar hoe aiza ho aiza. Air Madagascar ankehitriny efa nisy ny plan de relance izay efa nijerevana tompony andraikitra tsy atokony tao sy ny fomba anatanterahana an'izany. Fa ny feny dia ankehitriny zany mahakasika ny Air Madagascar aloha dia betsaka loatra ary mavesatra be ny trosa babely zany compagnie Air Madagascar zany. Ny antony manokana dia maro ireo coût tsy voamaîtriser ao anatin'izay voalohany zay. Faharoa dia aka ohatra anankiray fotsiny ny ofan'ny avion ny ATR izay ofantsika dia avo roeny no tokony risy satria dia raha ny ATR ofantsika amin'ny Air Austral zao dia eo amin'ny $65,000 isam-bolana eo. Nefa ny ATR anankiefatra ofantsika amina orinasa anankiray kosa le hoe Elix dia efa tafiakatra any amin'ny $180,000 anoany. Nitsika zany fa mitambesatra be zany eo anivony fitantanana ny orinasa Air Madagascar. Eo ihany koa ny coût-na gestion ao anatin'izy izay tafiakatra ambony ihany koa ao anatin'izay Air Madagascar zay. Toy zany zany dia tsy maintsy misy plan apetraka rehefa natolotry ny mpitantana moa zany satria ankehitriny dia ao anatin'ny mangarahara tsika tsara fantatry ny isika rehetra zany ny vahoaka malagasy fa amin'izao miteny zao zany dia misy trosa eo amin'ny $72 millions eo ny Air Madagascar. Noho izany zany dia mifivoriana teto androany dia jerevana hoe inona ny fomba ahafahantsika manarina ny Air Madagascar, inona ny fomba jerevana no trosa ireo hoe trosa tena tokony ho alomarina ve ireo trosa izay babesan'ny baben'ny Air Madagascar ankehitriny. Efa niasa nandritra ny volana maro ny tao anatin'ny Air Madagascar fa tsy hoe vao androany akory. Efa niasa tao anatin'ny herinandro maromaro volana maromaro ihany koa ny ministera isatsikazy mikasika an'izay hoe fahafahana manokatra ny sistany izay.